Niondrika teo anatrehany ny ekipa zimbabweana ny 15 maki de Madagascar tamin'ny lalao ankatoky ny famaranana iadina ny kanina 13 tao amin'ny vondrona A. Nanomboka androany ny dinika nerana tamin'ireo avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Mametraka ny fiara-miasa amin'ny hôpitaly malagasy ny Apollo Hospitals avy amin'ny Inde ary farany trano fonenana misa 4 no noravana teny amin'ny fokotany avaratetezana pitatafika io maraina. Ankasitrahana trano ianao manaraka ny Kolo TV sy ny Kolo FM amin'izao ariva izao anomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ary ny makasika ny fanatanjahantena fantatra manomboka androany ny lalao fiadina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny lalao baolina lavalava ka nisongadina tamin'izany moa ny ekipa ndry zareo Keniana sy Zimbabweana ho arahantsika ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity moa ny makasika izany fa eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray madidina iny fatongavany solotena ny vondrona iraisam-pirenena iny ihany dia tonga teny antoerana ihany koa Matura Andrena Solo Efraim mpikambana ao amin'ny antoko UDRC ary naneo ny etaetany manoloana ny fandraisana andraikitry ny SADC vaovao tateny Fabrice Tatatsiresy sy Marjona. Ireo panelanelana avy amin'ny SADC ny vaomeran'ny ranomasimbe indianina ny vondrombe afrikanina tetsy andanina ary ireo masoivo vahiny miasa eto amintsika tetsy ankilany ireo ny niaran'ny kaondo tao anatin'ny ora vitsivitsy savaranonando amin'ny fanelanelana na ny arahany rototany dinika satria dia ny fampizara fomba fijery momba ny zava-misy eto amin'ny firenena izy ireo. Taorian'izay dia tapaka fa iona amin'ireo atoko sy andrim-panjakana isa-tsokajiny reto panelanelana vahiny reto. Et maintenant, nous allons commencer un processus de rencontre avec des partis et institutions malgaches. Nous allons commencer par la primature, on va voir le Premier ministre, et ensuite nous allons voir le président de la transition et ainsi de suite. Donc vous saurez quel est le programme. Donc c'est tout ce que nous avons à dire sur le moment. Et si c'est des commissaires de l'Union africaine qui est là, qui est en train de présider ce groupe, de cette délégation de la GIC, et ici l'autre commissaire de l'Union africaine, enfin pour que vous puissiez voir l'importance de cette délégation. Aorianan'ity fionan'ity dia kasaina ho amin'ny sabotsy avy izao ny fionana manaraka. Teny Antaninarenina no niony ireo vahiny panelanelana ho amin'ny famahanany krizy. Ho an'ity androany ity aloha dia tsy mbola nisy ny zavatra nivaingana fanadidina iarahana amin'ny Fabrice Tatatsiresy sy Marjona ihany. Ny fifidianana no lahara-pahamehana ho an'ny Andriamatora Andrena Solo Efraim. Io no antoka ahafahana miverina aingana amin'ny rafitra ara-dalàna hoy izy ary tokony hanampitsika amin'ny fanatotosany izany ny SADC. Toe-javatra mbola tsy hampitenenana an'ilay voaka malagasy no mbola atao dia tena efa tsy miendrika tsonotsotra an'ilay voaka malagasy ny zavatra izany. Aminay izany dia tsotra fotsiny izy andao hirosoana ny fifidianana. Ka raha tonga izany zareo SADC ankehitriny ka tena ataontsika mihitsy hoe famakafaka sady hiady hevitra ny amin'izany dia arapa-soa arapa-tsara. Fa raha tahindrosa izany ka toe-javatra mbola lazana mihitsy ny hoe vokopa-damba anaty zavona fotsiny ihany ka tsy anao izay tsy fankahitana eto dia tena malahelo kosa izay ao anatrehany izany zavatra izany. Ny mpanao politika dia tokony hatsiaro teny fa hoe amin'ny fomba ahoana no hampitenenana ny vahoaka malagasy io amin'ny fomba haingana dia haingana. Ary ilay malagasy no hiteny fa tsy ny vola sanatry ny vava no hiteny. Tsy ny olona mpanao politika akory no hiteny fa ahoana ny antanterahana an'izay fifidianana ahatsapana fa misy responsabilisation citoyenne ao anatiny. Tsy mametraka olana ihany koa ny tenany ny amin'ny fanatanterahana fifidianana solom-bava-mahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Fa manana ny nambarany ihany koa Andriamatora Solo André mpampianatra sosiolojia politika makasika ny toe-draharaha eto amintsika amin'izao fotoana izao ny fanazavana entiny Hilda Asinjo. Fahitako azy zany dia ny feuille de route moa zany nentin'ny communauté internationale nanampy antsika hivoahana amin'ilay crise. Nefa amin'izao fotoana izao dia hita fa mikatso ilay feuille de route. Be dia be ilay zavatra tsy tanteraka ary misy zavatra tsy mandeha amin'ny lalany mihitsy.
ka raha io feuille de route io tsy afaka hitondrantsika mpilaminana makany amin'ny fifidianana izay karakaraintsika amin'izao fotoana izao. Tsy afaka hitondrantsika makany amin'ny fifidianana io feuille de route io. Ka tonga eto izany ny SADC satria tsika malagasy moa izany efa nahatsara tena koa hoe andao anao ny dinika ny samy malagasy dia tonga eto izy ny hirariko dia hifanojo ny mpikarakara ny dinika ny samy malagasy ny FFKM zany sy ireo solitena ny SADC tonga eto reto hoe ahoana ary ny antsina an'ity feuille de route izay tsy mandeha ity mba ahafahantsika ahafahan'ny Madagasikara miroso any amin'ny fifidianana. Ka raha izay dia ataoko hoe tsara raha mifanaraka ny malagasy sy ny communauté internationale andoritra feuille de route vaovao tsaratsara kokoa, mazava kokoa, mora piarina ary tonga dia tanterahana avy hatrany misy calendrier mazava tsara, feim-potoana mazava tsara amanaovana ny fifidianana sy ametrahana ny fitondrana vaovao misy eto antsika avy amin'ny alalan'ny fifidianana. Mbola tsy azo raisina ho soro-dalana vaovao kosa nefa ny fehi-kevitra navoaka ny FFKM satria mbola tsy noekeny ny rehetra. Fanotanterahana androany kosa tetsy amin'ny Carleton Nosy ny famelabelarana arahana adievitra izay fanaon'ny CEDS izay mifanandrify ihany koa tamin'ny fankalazany ny 10 taonan'ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques sy ny 15 taonan'ny fikambanana ivondronan'ireo malagasy injeniera mpahay statistika fanadidina. Manaiky ny adisona omaly sy androany anorenana ny Madagasikara ho an'ny rampitso. Izay ny lohahevitra nisongadina nandritra io fiaonan'ny CEDS androany maraina io. Tao anatin'izany dia adievitra nanaovana jeritodika ny lasa ary isontonina lesona ho an'ny ampitso no nanafana ny efitrano rafinala. Ary samy notsikasina tao anatin'izany avokoa ny sehatra rehetra, ny politika, sosialy ary ny toe-karena. Amin'izay fanorenana ny Madagasikara rampitso izay indrindra dia nomena sehatra ihany koa ireo tanora nivoaka avy amin'ny sekoly ambony. Tao anatin'izay dia nahatsapa izy ireo fa tsy mbola mitazona ny toerana tokony hisy azy. Eo amin'ny sehatra ny fitadiavana asa dia ireo manana traikefa foana no mahazo ny toerana tokony ho raisiny. Hoe ny jeune koa tsy miandro tolorana fotsiny fa ny jeune ny afaka manova zavatra satria maro be ny jeune eto Madagasikara dia tokony manao karazana lobby anangana plateforme izay ho an'ny jeune dia ao daholo ny jeune rehetra ohatra zay mbola tsy manana asa fa mivoaka vao nahazo diplôme dia mivory eo dia manana moyen de pression izy amin'izay sady mampiseho ny plasiny koa eto amin'ny firenena dia afaka manova ny zavatra apartirana moyen légal zany. Io adievitra farany io dia nentina nampiseho ny toerana izay tokony ho raisin'ny tanora eo amin'ny fampandrosoana ny firenena fa indrindra ihany koa ny ampisehoana ny andraikitra tokony ho raisiny izy ireo. Fa ny toy ny ezaka fiara-miasa teo amin'ny primatora lefitra misana fampandrosoana sy ny fanajanina ny tany ary ny commune Talatamaty. Foto-dravitra samaro moa no vita nandritra izay efa taona izay ary tsy mipetra-potsiny ihany koa ny commune amin'ny fanohizana ny asa efa natomboka ho arahantsika avy hatrany ary ny fanadidiny ny Marzoni. Mivelatra amin'ny velaran-tany 17 kilometatra tora-droa ny commune ambanivohitry Talatamaty amin'izao fotoana izao ary manodidina any amin'ny 4 sy 5 metsy any ny ponina ao anatin'izay ary misy fokotany 12 ihany koa. Ny akamaroan'ny vahoaka amin'ny commune ambanivohitry Talatamaty dia ny 80 isanjato dia tatsa avokoa. Ao anatin'izay dia misy ny foto-dravitra samaro izay vita niarahana tamin'ny prime ministre alefitra misahana fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Tetikasa nataon'ny commune koa zany dia izay nazahoanay famatsiana zany tamin'ny AFD sy ny vice prémature dia voakasika an'izany ny lalakely ao amin'ny fokotany Nambotravao sy Merina Voany dia ny tena zavatra ngezabe nataonay tamin'ity dia ny fanamboarana ny biraon'ny commune zany sy ny camion mpitatitra fako mbola nahazo fanampiana koa zany zay tamin'izay avy amin'ny vice primature. Nandeha nijery ireo commune izay nilalovanay izahay ary manaraka izany no ny tao Mahajanga kosa dia nandalo tao amin'ny région. Zany rehetra zany moa no natao dia mba ampisehoana an'ireo mpiasa fa misy zavatra hafa koa tokony
hojerena any ivelan'ny commune zany hoe mba misy zany ny fizarana ny traikefa. Na izany na tsy zany nefa dia tsy mikely soroka ihany koa ny commune ambanivohitra Talatamaty amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ireo izay tsy vita ny fanjakana satria dia raha misala ihany koa izay asa fanamboarana ny tanàna izay. Trano enina no noravaina teny Ampitatafika io maraina io ary natrehana vatany sy mpitandron'ny filaminana nanatrika ny zava-misy teny an-toerana ny mpanao gazety Nicole TV. Nisaforivory ny fokontany navaratetezany commune Ampitatafika io maraina io. Tamin'ny valova maraina no tonga teny an-toerana vatany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana natateraka ny didim-pitsarana andravana ireo trano miorina teo amin'ity fokontany. Taona mahery zay mipetraka teto mba mangataka zany zay hoe amin'ny zambita hoe mba asina trano zany le olona mba mampalahelo le olona raha zao natao le olona. Misy fanjakana marina ve tijeran'izao zava-misy zao. Dia zay zao tompoko dia asa andeha atoratsy ambany tetezana angamba zay hitanareo angamba reo le takerinay. Enina tafo ireo trano narodana. Tsy nisy nanapony amin'izao fandravana izao ireo mponina ary hita fa tsy niomana ny amin'izany. Dia zay ty androany ity zany tsisy fampandrenesana tsisy nininina fa tonga dia fandravana fotsiny zany namena. Le huissier zany angatahanay PV sy angatahanay taratasy tsy mety mahamme mahitsy. Sady ndranay koa io tsy nisy fampilazana taminay mihitsy io zavatra io. Vao amoborao zay efa rava daholo io toerana io. Efa faminefany amin'ny fandravana moa ity androany ity raha ny teto amin'ity toerana ity. Efa nandalo ambaratonga mpitsarana maro ity raharaha ity ka izao namoahany ny fitsarana tapony didi izao fanadidina vetrany. Trangam-piarahamonina niteraka olana ara-tsosialy maro eto amin'ny firenena indrindra fa eto an-drenivohitra moa ny fandravana trano miorina tsy ara-dalàna isan'izany ity tranga ity. Tsy azo ravavana foana fa misy didim-pitsarana io vao afaka mandravana io izahay. Ty tsy efa tamin'ny 2001 dia zany efa ny connaissance izany nomboka 2001 tsika zany zao 2013. Efa ny fitsarana tampony no namoaka ny didy. Izay le exécution forcée satria tsy nety niala moramora le olona. Dia tsy maintsy le huissier miaraka amin'ny docker zay hoentiny no manala an'ilay trano. Io nge tsy partie an'ilay totalité zay mahatonga ny any anatin'ny sasam-bola misy fa ny ampahany ihany. Efa tamin'ny taona 2000 no nanomboka niakatra tribonaly ity raharaha ity raha nivoaka ny taona lasa teo ny didim-pitsarana ny fandravana. Ny commune aloha manana zo mandrava trano ho an'izay trano tsy nahazo alalana zany nareo ataontsika hoe construction illicite. Fa ity mikasika ny fokontany avaratetezana ity io dia ny tany manana titre ary ny disadisa nanomboka tamin'ny taona 2000 dia nivoaka tamin'ny taona 2014. Inefatra amin'izao zao ny vady tany no nanao ny fandravana dia malahelo foana moa ho an'ireo olona hoe ravafananana. Tamin'ny vao nanomboka io fandravana trano io dia nangataka tamin'ilay tompo-tany kosa aloha zahay hoe mba omeo fotoana ireo olona ireo iomanany analany ny entany sy andravany raha toa ka nandresina ianao. Dia raha nangataka 2 volana zay dia efa nanome tsy latsaka ny enim-bolana ilay tompo-trano. Marina fa nanome toerana vonjy maikepetrahandreo olona ireo ny commune Ampitatafika. Itoy tamin'ny fampiatsona ny mpanao gazety teny amin'ny Colbert Antaninarenina nidian'ireo mpitsabo indiana androany. Fizarana traikefa sy fitiliana maimaimpona ny aretina mahazo ny vono nanomboan'izany 2 andro meloa izay ka famelabelarana ny makasika ny fiaraha-miasa sy ny hôpitaly Apollo Hospitals ny Inde no nanohizana izany androany fanadidina nataony Nalso Sombiniaina. Tsy mbola afaka manatanteraka fandidina ny vo sy ny famindrana tovy na ny transplantation rénale raha ny hôpitaly aty Madagasikara araka ny lalàna mifeny fahasalamana eto an-toerana. Misy 5 vitsy ihany raha ireo manampahaizana amin'izany fandidina ny vo izany eto Madagasikara. Mila fizarana ihany koa izany, tafiditra anatin'ny vina maritry ny hôpitaly mpanjakana eto amintsika nefa ny fanatanterahana izany ka manamafy izany ny fifandraisana amin'ny reto mpitsabo indiana ireto. Isan'ny vina tanterahana amin'ny fiara-miasa eo amin'ny hôpitaly eto an-toerana sy ny mpitsabo avy any amin'ny Apollo Hospital izay ihany koa ny fitsaboana sy fitiliana amin'ny alalana vidéoconférence entina ifampiresahan'ireo mpitsabo mivantana makasika ny fitsaboana aretina iray. Izany no natao dia hitsinjovana ny mari-pahaizan'ireo mpitsabo tonga hiofana ny Inde amin'ny fotoana manaraka. Tato anatin'ny 5 taona moa dia efa nisy marary 10 taona no nitsabo tena tany Inde. Hatreto aloha dia tsy mbola zakan'ny fahefampividin'ny saramba-be-bahoaka izany fandidinany vo izany. Ka entiny indrindra namaivanana ny teti-bola lany ny marary ny fiara-miasa misy eo amin'ny hôpitaly malagasy sy ny Apollo Hospitals.
Ny Apollo Hospitals moa izay hôpitaly isan'ny arifomba no ambany sarany kokoa mihoatra ireo hôpitaly lehibe maneran-tany. Amin'ny alalana fiara-miasa misy eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana sy ny Apollo Hospitals no ahafahana mandefa marary any Inde. Tafiditra anatin'izany koa moa ny fitsidihan'ireto mpitsabo ireto eto an-toerana matetika anarahana ny fivoaran'ireo marary. Manodidina ny fahasalamana izay hatrany, misy 7,700 ireo famonoteny izay voaisany hôpitaly Achiera nandritra ny 9 ka hatramin'ny 12 tatitry ny sampandrara momba ny areti-tsaina ao amin'ny établissement universitaire de soins et de santé publique etsy Analakely izany, antony iray ho an'ny tompon'andraikitra hanamafisana ny fanentanana ny mponina. Fanadezina. 500 olona mamono tena dia 12 ka hatramin'ny 20 taona ary vehivavy tsy manambady matetika. Tatitra avy amin'ny sampandrara momba ny areti-tsaina ao amin'ny établissement universitaire de soins et de santé publique etsy Analakely io. Antony maro no mahatonga ny olona ho tonga amin'ny famonotena dia ny olana ara-pitiavana, ara-pianakaviana na koa ara-bola. Raha olona sarika, olona mirandava no manomboka hita ny fianakaviana fa me malomalo kendrika, me mitokatoka-monina na koa miteny mihitsy ary fa te hamono tena eo anatrehan'izay dia ny tsara dia mihaino ilay olona. Na ihany koa ny tena tsara indrindra dia mitondra ilay olona any amin'ny tombom-pahasalamana mba hahafahan'ireo tompon'andraikitra amin'ny fahasalaman'ny saina mandray an-tanana teny eny am-piandohana ny tsy fahasalamana eo amin'ilay olona mba tsy hahatongavany any amin'izany atao hoe famonoteny izany. Tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny 2012 dia miisa 7,700 ireo namono tena voaran'ny hôpitaly Achiera ka eny amin'ny 700 amin'izy ireo dia fanafody famonoana bibikely no nampiasain'izy ireo. Mangataka ny fijerena manokana momba izay ireo mpitsabo tompon'andraikitra. Nanomboka androany ary farana rampitso ny fifaninanana idirana amin'ny taona voalohany amin'ireo lycée technique eraky Madagasikara nandeha nijery ny mahakasika izany teny amin'ny lycée moderne Ampeflo Hilda Asinjo. Ho an'ny lycée technique et commercial ao Ampeflo manokana dia nisy fiakarana ny isan'ireo mpianatra hiditra ao. Manodidina ny 700 eo ireo nisoratra anarana ao amin'izay fifaninanana izay. Mbola tsy voafaritra kosa nefa nisan'ny toerana ampidirana mpianatra fa miankina amin'ny toerana malalaka mandrapifara ny taom-pianarana izany. Concours d'entrée en première année zany ty atao amin'ny lycée technique et commercial Ampeflo. Misy ity zany moa concours national io première année rehetrarehetra hiditra amin'ny teknika mandeha androany daholo. Fa ny anay moa zany zay atao amin'ny tertiaire atao amin'ny lycée technique commercial dia zay atony andraikitra amin'ilay izy. 5 moa no isan'ireo taranjana nadinana tamin'izao fifaninanana izao dia ny malagasy, ny test psychologique, ny anglisy, frantsay ary physique chimie. Ireo mpianatra ireo moa dia mbola hiatrika ny adina BEPC seconde ihany ka rehefa afaka fanadinana izy ireo dia hisafidy na hiditra amin'ny sampana teknika na amin'ny sampana akampopeny. Nampahafantarin'ireo mpikambana omaly tetsy amin'ny Carleton na tetsy Anosy ireo mpitantana vaovao ny Rotary International District 92-20 Elanatsiny. Iravelonarivo Jean arak'izany no gouvernorat malagasy fahadimy mitantana ity distrika ity. Efa vita tany Mayotte ny 12 Mela teo moa ny famindrana salotra tamin'ny gouvernorat teo aloha Alain Le Bihan sy ny mpandiby azy. 17 no isan'ireo rotarien ao anatin'ny district 92-20 amin'izao fotoana izao. Ity district ity dia mampivondrona firenena fito dia i Madagasikara, ny Nosy Maurice, La Réunion, Seychelles, Mayotte, Comores ary Djibouti. Tanjona ho an'ity gouvernorat vaovao ity ny ampiakatra ny isan'ireo mpikambana ao anatin'ny district ka ho tonga 27,500 izy ireo amin'ny volana Jona 2012. Ary satria rehefa mitombo ny isan'ny retarien dia mitombo ny cotisation zany ao anatin'izany zavatra zany ahafahanay manao ny action rehetrarehetra zay ataony ao amin'ny fandriam-pahalemana, ny fanomezana rano fisotro madio, ny fahasalamana, ny fiadivana amin'ny tsy fahaizana taratasy, fahaizana mamaky teny sy ny fianarana ary ny fampandrosoana ny manodidina. Manomboka izao dia namoraina ny fangatahana fanampiana amin'ny Rotary sady izay raha teo no fanambin'ity gouvernorat vaovao ity. Ireo kloba tsirairay kosa dia manana fahafahana amin'ny safidianana ireo olona ahazo fanampiana avy amin'ny Rotary Club.
Iverenantsika kosa ary ny mahakasika ny lalao kanina 13:10 ny ady mafy ny 15 makido Madagasikara teo amin'ny lalao ankatoky ny famaranana izay nionana tamin'ny Zimbabwe na dia efa nitarika tamin'ny 17 azy isika teo amin'ny fidirana voalohany dia nitsimbadika izany teo amin'ny fidirana faharoa ny andindiny avy hatrany erana amin'ny namana Martsony. Ny aiky ny mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy ny tontolon'ny baolina lavalava Rafael Bertin fa dia ilaina tokoa ny vatana lehibe ao anatiny izay ekipam-pirenena izay amin'izao fotoana izao satria dia niarahana hita ny vokatra tetsy amin'ny kianja be amin'ny Mahamasina ny ariva teo ary dia nodika teo anaty amin'ny ekipa Zimbabwean tamin'ny 9:30 ny kaizy maketo Madagasikara tany amboalohany dia efa nitarika tamin'ny 9:10 ny ekipam-pirenena malagasy ary tao anatin'ny fidirana faharoa dia tsy nahita isa mihitsy ny isika raha toka nahazo baolina mety tanina mifanesa ireto ekipa Zimbabweana ireto fa kinga sy mailaka tokoa ireto ekipa Zimbabweana ireto teo amin'ny fidirana faharoa ny antony dia efa hitan'izy ireo ny filalaoantsika malagasy teo amin'ny fidirana voalohany ka anatongan'izy ireo tsy nanarinary baolina teo amin'izay fidirana faharoa izay raha toka ny agnetany amin'ny 20 metatra tany amin'ny tany ny baolina zay tsy nodakana mihitsy fa dia noentin'ny tanana foana izany ka tonga lasa baolina hoenty tanana tery amin'ny ambu atsika malagasy tery izay rehetra izay dia midika fa mila arenina tanteraka ny baolina lavalava eto Madagasikara na izany na tsy zany nefa dia nanao zay ho afany tokoa ny teo amin'ireo kaizy makido Madagasikara ireo ary dia tsika mpijery hatrany no tosika atao arin'ny kaizy makido Madagasikara na dia hita sy tsapara izay lesoka teo amin'ny ekipantsika malagasy izany na izany ary dia iadiny larina fahatelo sy ny faefatra isika amin'ny alahady ho avy izao raha toka Zimbabwe sy ny ekipa keniana ny iadiny lalao famaranana amin'ny alahady ao anatin'ity vondrona A ity. Taorino ny nazotsika ny laharana faefatra teo amin'ny fiadina ny lalao fiadina tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny basketball kosa indray dia nisy ny ferana teo amin'ireo mpilalao no fahatserovana niaraka tamin'ireo mpakafy izany indrindra moa dia natao teny Ambodivona teo amin'ny taranja basketball niaraka tamin'ireo mpilalao amin'ny ekipa pirenena fanadihadiana olo amin'ny sary ny Marjona Atrany. Taorino ny fandraisantsika ny Afrobasket izay nitanterahana teto Madagasikara ny 27 ny volana Jona ka hatramin'ny 7 ny volana Jolay lasa teo ary nitazonantsika ny larana faefatra izay ny voalohany dia ny ekipan'ny Angola narahany Ezipta ary Tunisie mazava ho azy fa isika Madagasikara ny mipetraka eo amin'izay larana faefatra izay. Fantatrainy koa fa dia niona tamin'ireo mpakafy marobe tetsy Ambodivona ireo mpilalao izay mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy ho mariky ny fahatsiarovana azy ireo. Raha tsy teo mpankafy-ny basketball dia tsisy nanoana ny ekipe nationale nandritra ny Afrobasket U16 dia noho izany any karakara séance na dédicace ho an'ny mpankafy Itelma mba ho fisaorana sy fankasitrahana anazy ireo. Dia izay 10 amin'izay tonga voalohany dia mahazo poster maina ipona izay soniavin'le akizany vo amin'ny ekipe nationale. Mbola betsaka ny andrafitra ny ekipam-pirenena latsaky ny 12 taona ho amin'ny taona ho avy io izay raha ny tokony ho izy dia tsika eto Madagasikara no andray ny Afrobasket latsaky ny 12 taona ary andrasana fatratra izany. Dia iny fanadihadiany Marjoniny ihany koa no entintsika amaranana indray ny fampalalama vaovao amin'ny androany isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny tanabote et 67 hectare nanao ny taovolo sy ny tare ny quad 9 kosa no nampiakanjo dia mamay fotoananao amin'ny rahampitsy tahaka izao indray ary veloma tompoko.